Lafim-baovao hafa tanteraka kosa Ratsahivina dia nanomboka ny 12 ny volana lasa teo ny fandoavana ny RSA ny haba ho an'ny fiarovana ny fitaterana anabakabaka. Ankoatran'ireo mpandraharaha amin'ny sehatry ny fizahan-tany eo anivon'ny ONTM sy ny vondron'ny mpandraharaha eo anivon'ny IGM dia maro ihany koa ny mikaikaika makasika ity fandoavana etra vaovao ity. Mitondra ny tale général ny aviation civile de Madagascar fanazavana moa ny makasika io. Ho an'ny télé-général'ny aviation civile de Madagascar, dia tsy dia misy ny olana amin'ny fampiarana sy fandoavana ny haba ho an'ny fiarovana ny fitaterana anabakabaka na ny RSA, redevance de sûreté aéronautique, ary misy ny kioska napetraka eo ivelany sy ao anatin'ny seranana amin'izany. Ireo mpandraharaha toy ny eo anivon'ny IGM sy ny ONTM dia milaza fa miteraka fibosesehana eny amin'ny toerana fandoavana azy izany ny RSA, ary tokony ampidirina ao anatin'ny vidin'ny tapakila izany haba izany ka dia nitondran'ny télé-général'ny ACM fanazavana ny mahakasika an'izany. Raha ny fitsiny tonga dia lazaiko zay fa zany no tokony atao. Fa natao zany tsy natao mbola misy pisipisy zavatra betsaka iarahana. Ny ata no iresahanay amin'izao fotoana anakan'ilay izy. Dia misy mino fa vita ato io manana problème ny atanga mbola hoe na misatra pisipisy zavatra mbola atao fa any amin'izao fotoana izao zay tsy mampiasa ny ata fatria misy ny hoe FSD zay redevance koa alain'ny démarche ny ACM momba ny passager io ny olona rehetra ino zany intégré anatina billet izy iny normalement fa asa ny misy compagnie rehetra mandondo fa misy compagnie roa zay tsy tononoko anarana manana difficulté le vola alainy amin'ny mpanjifa zany amin'ny olona mpividy billet raha ao anatin'ny billet ndreo tsy alefa tsy averiny aty amin'ny ACM sy ADEMA ka zavatra tena goavana be le izy ary mandrava mihitsy ny planification rehetra rehetra satria ny redevance iny ene tsy hoe zavatra calculé juste en fonction ny zavatra ampiasaina azy fonctionnement les systèmes ka raha ohatra misy compagnie sahala amin'izany tsy mandoa no ny antony samihafa dia maty daholo le fandeha le système on peut pas se permettre de faire ça. Raha nanao ny heviny mikasika ny fangatahana ireo mpandraharaha tamin'ny alalan'ny fanambarana ny voakan-gazety ity tompon'andraikitra eo anivon'ny ACM ity dia nilaza fa tsy misy antony tokony hanemorana ny fampiarana ny RSA fa tokony atao lahara-pahamehana ny fiadivana amin'ny gabraraka samihafa izay piseho eny anivon'ny seranam-piaramanidina etan-toerana. Raha ny fangatahana nataon'ireo mpandraharaha mikasika ny tokony ampihenana ny saran'izany haba izany indray dia nanambara ny télé-général'ny ACM fa tsy misy fakana tombony akory io vola izay alaina amin'ireo mpampiasa ny fifamoivoizana anabakabaka io fa misy ny asa atao mba hiatohana ny fiarovana ny fitaterana anabakabaka eto amin'ny firenena.